Na tsy ary ireo ankizy 420 avy amin'ny fianakaviana sahirana eo anivon'ny fokontany Korondrano Atsinanana ny vondrona Willy Smart tamin'ny ity andro androany ity tamin'ny alalan'ny fizarana kilalao sakafo ary akanjo ho azy ireo no nentina namarinana ny fetin'ny Noely ho an'ireto ankizy ireto netsika sosialy tahaka izao moa dia efa fanao ny vondrona WM mitondra ny tapo-pavao Ravakarandriamanalina eo amin'ny sariny Mamra Samuel Stefana Razafimandimby Dina Rakoto. Tsy nanadino ireo ankizy sahirana eto anivon'ny fokontany Korondrano Atsinanana ny vondrona WM amin'izao fetiny Noely izao. Tahaka ny efa fanao ity vondrona ity isa-taona dia nisy ny fizarana kilalao sy akanjo fitafy ho an'ireo ankizy latsaky ny 1 taona miisa 420 mianadahy. Ny solotenan'ny vondrona Willy Smart androany moa i Dadou na Andriambelo Fredira Jofer, flota le général amin'ny vondrona Mateve sady candidat amin'ny fifidianana sy olombavamboaka ihany koa. No mba ambady amanjafy kely izy tamin'ity androany ity. Teto ihany koa i Juliana Andriambelo Rakotorvelo, tale général ny vondrona midi Madagasikara ary Jérémy Rapesahala, tale général ny SNIC. Adefa zay ny lakabelusana manotrina nareo anotra zavatra atsika. Miarabantsika koa andray aman-dreny tsy adino Willy Smart groupe WM. Izy ao izay moa zany sotenan'eto. Fa dia teny amin'ny sedatoa zany mba andray an'le tsikena député. Raha soa dia miraha Christmas sambatra sy fety sambatra ho an'ilay aman-dreny sy ankizy rehetra. Ankoatra ny fanomezana no fahatongavany fetiny Noely dia misy ihany koa ireo sakafo atoandro feno natolotra ny vondrona WM. Nakasitraka ny fandraisana andraikitra ny vondrona WM ireo mpaso tombotsoa izay nirarisoa azy ireo. Ity vondrona ity izay marena fa mitsinjo manokana ireo zazalatsaka ny 1 taona avy amin'ny fianakaviana sahirana eto anivon'ny fokontany Korondrano Atsinanana. Ankizy mitaly efatra ambin'ny folo raisy miatanana amin'ny ankizy marary amin'ireo ankizy efatra ambin'ny folo eo dia mbola izy ihany koa no mitsabo azy na dia aretina faran'izay sarotara dia raisiny zareo an-tanana manomboka alatsinainy mandrapatonga ny azoma dia izy foana no miantoka ny sakafo hoan'ireo ankizy ireo. Fotoana ifanomezan'ny vondrona WM indroa isa-taona ny fampizarana faliana tahaka izao dia isaky ny fetiny fahaleovantena ary isaky ny fetiny Noely.